Filaram-be manodidina ny farina Nosy no nandraisany solotena ny vehivavy manerana Nosy Anjara izay nitariny vadiny Froment Perinasa Voangarazona Armampianina ho fankalazana ny andraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny alakamisy 9 ny volana martsa 2024 lasa teo. Nahatonga solotena avokoa ny vehivavy manerana Nosy tao anatin'ity diabe niraisan'ny vehivavy ity na fikambanana na antoko politika na antoko mpivavahana sy ny maro hafa. Nandrainjara mavitrika tao anatin'ity hetsika fankalazana ny andro vehivavy ity ihany koa ny antoko VGFFM na vehivavy Gideon fandresena ny fahantrana eto Madagasikara izay tariny Ireny Biay sady filombonaitry ny VGFFM Ramatoa Aurela Mayol. Antoko VGFFM izay efa navita hetsika maro hatramin'izay nijoroany tarigetran'izy ireo moa ny hoe vehivavy mandray andraikitra ho an'ny firenena vanona izany hoe anisany mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny ady atao ho fandresena ny fahantrana eto amin'ny firenena ny VGFFM. Nenga teo amin'ny tunnel Ambohidahy ny filaran'ny VGFFM aveo dia niazo ny farina Nosy.
namitolagagany maro ihany koa ny fahatongavan'ny vehivavy apokalypsy marobe nandray anjara tamin'ity filaramben'ny vehivavy ity nahitany ireo dorcas régionaly ny antoko-pihira ny skoto sy ireo sampana maro samihafa atao anatin'ny fiangonana apokalypsy vehivavy apokalypsy mitondra ny afatry ny mazava io kosa no tarigetra ny vehivavy apokalypsy tao anatin'ny ity hetsika ity Ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures. Yarnamsafta mahafinaritra. Maria Rosa, sorry, Venosa, I'm sorry, Mariana, sorry, Maria Rosa.
tamin'ity taona ity dia efa niomana ampisehoan'ny mazava ny vehivavy hoy Ramatoa Augela Mayol. Efa tamin'ity taona ity dia efa niomana ny vehivavy ampisehoan'ny fahazavana ary niseho mihitsy ny fahazavana androany teto amin'ity Anosy ity zany dia isaoran'Andriamanitra. Ny vehivavy rehetra manerana Madagasikara asehoany fahazavana ao anatintsika dia ihany koa ilay fahazavana atao anatintsika. Orakoraka be! Vonina foana izay na hoe tsy maintsy amin'ny alina ary no mifidy na fotoana na tsy amin'ny fotoana dia efa vonina izay.